dia faly narabantsika indray anio asabotsy manaraka izao fandaharana tafatafa manjary izao. Ny tenako moa dia Angelo Randrianandrasana, coach sportif ary nutritionniste. Anio isika dia resaka ny atao hoe alimentation saine et équilibrée, na amin'ny teny malagasy hoe sakafo ara-pahasalamana sy voalanjalanja. Inona no atao hoe sakafo équilibré? Ny sakafo équilibré dia sakafo ahitana ireo karazana macronutriments izay ilain'ny vatana. Dia tsy inona izany fa ny glucides, ny protéines ary ny fibra. Ny glucides dia ataontsika hoe io no manome ny énergie. Ny énergie izay avatantsika ho calories ihany koa, izany hoe ny calories dia mampatanjaka ny olombelona, mampatanjaka ny vatana. Azo avy amin'ny vary, farine, ovy na ataontsika hoe féculents ny glucides. Ny protéines indray dia anisan'ny manatsara sy manamafy ny hozatra, ny hoditra, ny volo, ny maso, ny hoho. Izy io indray dia azo avy amin'ny hena na ireo voamaina isan-karazany. Farany dia ny fibra. Ny fibra dia ilain'ny vatana satria izy io no manamora ny transit intestinal, izany hoe raha sendra mitohana iny zany isika dia tsara mihinana fibra. Avy amin'inona indray no azahoana fibra? Dia avy amin'ny légumes sy ireo karazana voankazo maro samihafa. Hiditra indray isika amin'ny atao hoe repas sain. Ny repas sain dia sakafo ataoko hoe tsy mankarary ny vatana ny fihinanana azy. Izany hoe misy sakafo izany sain, misy sakafo tsy dia tena sain loatra ho an'ny fahasalamana. Jerena kely ny repas équilibré dia tsy midika velively, izany hoe sain ny repas satria ny akora ampiasaina amin'ny sakafo no ara-pahasalamana anazy na tsia. Ny ataoko hoe repas sain dia rehefa naturel na manakaiky ny naturel ny ingrédients nanamboarana ilay sakafo. Izany hoe ny produits transformés industriels dia tsy dia tena tsara hohanina matetika loatra zany ho antsika olombelona. Ireto manaraka ireto misy karazana ingrédients izay hoe mitovy ny fampiasantsika anazy amin'ny sakafo, kanefa ny anankiray tsara kokoa fihinanana azy ary ny anankiray tsy dia tena mahasalama loatra. Ohatra voalohany dia ny siramamy sy tantely. Ny siramamy industrialisé, ny tantely kosa nefa naturel. Manaraka ny vinaigre blanc indrindra indrindra izay efa produit transformé, izay hoe ny produit de substitution naturel kokoa zany, izay hoe sain dia ny citron. Ohatra farany omeko dia ny menaka. Misy ny huile de tournesol, misy ny huile de soja, misy ny huile d'olive, misy ny huile de colza. Ka ny huile de tournesol sy ny soja zany raha comparena amin'ny huile d'olive sy huile de colza na ny huile coco dia tsy dia tena mahasalama loatra. Dia izay indray no azo natolotra an'io manantena fa misy lesy nahazo tsoahana tamin'ny izay tafatafa izay aza misalasala mandefa ny fanamarihana karazana remarque na fanontaniana ao amin'ny commentaire fa ezahana ho valiana hatrany izy io amin'ny fandaharana tafatafa manjary amin'ny manaraka. Dia mametraka ny veloma mandra-piainana indray tompoko.